aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy ilay tompo ny finoantsika. Amen. Inona no hitanao rehefa mijery ny azo fijaliany Jesosy Kristy isika? Inona no hitanao rehefa mijery ny azo fijaliany Jesosy Kristy? Ao amin'ny Mateo 7:20 ny 5:7 hatramin'ny 9:50 izay mofinaina voalahatra ho antsika anio dia hita fa na dia samy nanatrika teo daholo aza ny sokajon'olona maromaro, na dia mitovy daholo aza no zavatra nojerena, dia tsy mitovy no hita nireo izay nanatrika teo. Zany tamin'ny fotoana izay nanoloana an'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Rehefa niantso Jesosy manao hoe Eli, Eli lama sabachthani, niantso an'Andriamanitra izy, ny dikany hoe Eli na hoe El dia hoe Andriamanitra. Ireo sasany izay nanatrika teo kosa dia i Elia no hitany. Zany nahatonga azy miteny hoe miantso an' Eli izy. Hitantsika arak'izany fa raha Jesosy niantso an'Andriamanitra, ny sasany izay nanatrika teo naheno an' Eli. Hitantsika eto ilay hazo fijaliany Jesosy misy ny fahefan'Andriamanitra, ary dia tao amin'izany Andriamanitra nidina tao amin'ny hazo fijaliana izany no nahitantsika ny efitra lamba tao amin'ny tempoly izay tritra nizara roa. Hitantsika zany herin'Andriamanitra sy fahefan'Andriamanitra tao amin'ny hazo fijaliana izany, izay nampisy ny horohoro-tany, nampitresaka ny vatolampy, namoa ny fasana, ary nisy mihitsy aza ambara eto fa nisy nodimandry izay nitsangana. Hita sahady zany ilay Jesosy Kristy izay maty no mamelona sy mitondra fiainana. I Jesosy Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana no mamelona sy mitondra fiainana. I Jesosy Kristy izay maty eo amin'ny hazo fijaliana no mandresy ny fahafatesana. Fa mbola hitantsika ihany koa ireo sokajon'olona sasany tahaka an'ilay kapiteny izay niambina an' Jesosy, zary lasa nanao fanekem-pinoana lehibe rehefa nahita an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia resy lahatra ka nanaiky, niteny manao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Raha naneso sy nanakora ny nataon'ny sasany, ilay kapiteny kosa nanao fanekem-pinoana, nanambara fa ao amin'ny hazo fijaliany Jesosy no ahitana ny mahazanak'Andriamanitra azy marina. Misy ihany sokajon'olona sasany tahaka ireo vehivavy maro izay nanao tazan-davitra tamin'ny fanompony. Tsy niala tamin'i Jesosy izy, kanefa tsy nanatona akaiky no nitahotra amin'ny jiosy. Reny rehetrareny dia samy manana dika sy antony ilazana sy anazavana ny hazo fijaliana avokoa. Ny hazo fijaliana dia fanakorana sy fahamenarana ho an'izay ho very zany, fa ny hazo fijaliana kosa dia famonjena ho an'ireo izay mino. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ho anao ary, inona no hitanao rehefa mijery ny hazo fijaliany Jesosy ianao? Misy kristianina rehefa miatrika hazo fijaliana dia toa mahatsiaro resy, toa mahatsiaro hoe misy asan'ny Satana, toa mahatsiaro kivy, toa malahelo, ary ny sasany aza toa tonga amin'ny fanomezan-tsiny mihitsy ka hiteny fa kapoka sy famaizana, loza zao hazo fijaliana zao. Tsarovy ry havako, ny antony ny hazo fijaliana
i Jesosy Kristy teny amin'ny hazo fijaliana dia ny amelona sy anangana izay efa rava. Ny amelona ny maty sy anangana izay efa rava. Zany na tonga ny kapiteny hanaiky fa marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ry havako, hery manafaka ny hazo fijaliana, manafaka izay voageja, manangana izay maty sy rava, ary mamelona fanantenana ho ao anatintsika tsiraray avy. Araka izany, banjiny ny hazo fijaliany Jesosy dia ho velona ianao. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra, ny fanahinay rehetra, no ny fanekenao hizaka ny hazo fijaliana, no ny nanekenao ho faty omboana teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny hazo fijalianao Jesosy no namelona anay. Ny hazo fijalianao Jesosy no manangana anay. Ny hazo fijaliana izay toa namononanao no namelomanao izao tontolo izao. Ankehitriny ary dia entinay ambavaka eo aminao manokana ireo sokajin'olona osa, reraky ny fiainana, ireo rehetra izay tsy mahatraka, tsy mahajery ny fiainana. Ampibanjino ny hazo fijalianao izy ireny, hahita ny famonjenao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahavonjy, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.